avy fanahy masinao midina eto aminay fenoy ny asoavanao ny fonay izay ny foroninao nde hiaraka hitsangantsika hiantso ny fanatrihan'ny fanahy masina amin'izao fotoana izao hiaraka hitsangantsika. Mandrenesa ny fitarainako atonga ilano ny sofinao amin'ny fivavako avy amin'ny molotra tsy misy fitaka ivoaka avy ao anatrehanao ny fitsaranay ny masonao hijery marina ny zahatoetra ny foky ianao namatatra noho ny alina ny zahatoetray tamin'ny memy ianao fa tsy nahita na inona na inona ny vavako tsy hafa noho ny eritreritro. Ny amin'ny asan'ny olona dia ny tenin'ny molotrao no ny tandremako tsy ho amin'ny lalan'ny mpanao akeriny ny diako maharitra eo amin'ny lalanao tsy solafaka ny tongotro. Amen. Avaksika rainay tsara indrindra ny an-danitro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay no anatonanay anao amin'ity maraina ity raiso ny dera ny laza ny voninahitra mandrakizay satria mendrika indrindra ianao mendrika indrindra ny fiankofan'ny vahoakanao satria mpahary mpamonjy be fitiavana rainay raiso ny dera amin'ity maraina ity ary aoka niny zavatra rehetra ataonay eto dia mba ho voninahitry ny anaranao avokoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mankanesa ty amiko ianareo zay miasa fatratra sy mavesatretana fa izaho hanome anareo entana mavesatra kokoa. Izaho hanome anareo 500 kilo mba hatonga anareo avesatra kokoa noho izao. Zay ve le izy? Tsy izay le izy. Mankanesa ty amiko ianareo zay miasa fatratra sy mavesatretana fa izaho hanome anareo fitsarana. Izany teny mamy izany no entiko hiarabanantsika amin'ity sabata ity satria ny androandroany tokoa dia fitsarana ary androany isika dia ninona enta mavesatra ninona asa fatratra ataontsika mandritry ny enemana dia tonga ny sabata dia manome fitsarana ho antsika tsirairay avy Andriamanitra ary ny andro sabata dia andro hanovozana hery avy amin'Andriamanitra indraika izao. Tsika moa tsy afaka mifandray tanana fa
ohatr'izao ny fanaovantsika fiarabantsika ka zao miodona kely zany ny olo akaikinao dia teniny izy hoe azo hery ianao androany, azo hery ianao androany, azo hery ianao androany. Ny rariko dia tena ho fitsaharana tanteraka ao antsika tsirairay avy ty sabaty ty ary dia tena azo hery avy amin'Andriamanitra sika androany mba hahafahantsika indray miatrika ny fiainantsika manaraka. Amen. Fa Jehovah-Andriamanitra ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky izay mitandrina fanekena sy famindrapo amin'izay tia azy sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka arivo mandimby. Manasa antsika hiara iredina an'ity hira quelle amie fidèle et tendre ity eo am-pitsanganana. Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout dans nos cœurs. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour, il est riche en son amour. Eny tena manakarim-pitiavana mihitsy zao Andriamanitra ivavahantsika izao. Ka izao andeha araka anao fanekena isika androany, anao fanekena amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra manomboka androany dia hiara andeha aminao amin'ny alalan'ity hira ity, hiara andeha aminao. Raiso ny tanako atsotra aminao, raiso ny tanako atsotra aminao, fatolotroko anifo. Andro sisana dona
iazo fijaliana famaivanizanira anirana naudi fifaniana adusisana tunazane namurana saruchata tiara tuku naivadikyare amara patugamina amara patugamina. Izao dia manasa antsika mba hiakaka hanetry tena hivavaka ka fitoerana izay mampety antsika no hanasako antsika ho atao. Rainay izay any an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao. Vilompisaorana anao ny fonay satria amin'izao sabata maraina fotoana natokanao hitsaharan'ny vatanay ny fonay. Izao dia terainay ny anaranao satria zava-dehibe tokoa izany eo amin'ny fiainanay. Ankehitriny tompo raha hanonona izao vavaka izao ny tenako dia mangataka ny famelahana avy aminao. Ary tsy izao ihany fa ho an'ireto olona izay tonga manatrika rety irina indrindra androany mba ahazo antoka fa ahazo ny famelana avy aminao izay tsirairay avy. Tsy mendrika izahay, mpanoty izahay, kanefa dia tonga ianao ary mbola natsoina ho zanakao. Misaotra Jesosy eo noho ny amin'izany. Misaotra noho ny amin'ny rahanao ihany koa satria na dia mandalo vanim-potoana sarotra ary izahay amin'izao fotoana izao dia tsapanay fa miaro anay izany rahanao izany, mitahanay izany ary manasitrana anay izany. Dia rainay noho ny amin'ny diakapoka anao ihany koa izay mitondra fanasitranana ho anay tsirairay avy reto. Tianay anefa ny tondram-bavaka manokana ho an'ireo izay olona tsy tafaraka aminay eto tratrany tsy fahasalamana, naizanaiza toerana misy azy ireny, mety any tokantrano, mety any amin'ny fandrinan'ny hopitaly. Tompo tsy dio isam-baravarana izy ireny amin'ity sabatanao ity. Ametrao ny tananao izy ireny ary engany ny fanahintainana rehetra dia ho toninao ary ho sitranonao tanteraka izany mpanomponao izany. Arovy ihany koa ny firenena izay mandray anay amin'izao fotoana izao. Fantatrao ny valana retina izay manehaka ny tany. Tompo, tahio ny zanakao, tahio ty firenena ity, tahio ny mpitondra ingany izy ireny mba ho isan'ireo izay tsy elan'ny tananao mahery ihany koa ka hitondra izany firenena izany amin'ny fahitsiana. Dia matsiaro manokana ihany koa izahay ny amin'ny firenena izay nilaozanay dia i Madagasikara izany amin'ny vanim-potoana ny antsika amin'izao fotoana izao any ary mirongatra ny karazana aretina maro isan-karazany. Tompo, tahio izany firenena izany, ombany ny zanakao tsirairay avy ary arovy ihany koa ny mpitondra ao anatin'izany firenena izany. Amin'ity anio ity dia tiana ihany koa ny mametraka mbavaka ny amin'ny fiainanay. Fantatray fa tsy tamin'ny hery na ny fatanjahanay fa tamin'ny fanahinao Jehovah tompony maro no nahatoy izao anay ka isaoranay izany. Mbola mangataka nefa izahay ny mba hitahinao ny asa fivelomanay tsirairay avy reto. Hitahinao ny fianarana ho an'ny ankizy izay mbola mianatra
akatoko ny fanadinana amin'izao fotoana izao ny sasantsasany aminazy ireo. Tompo, jereo manokana ny isatokantrano ny ankizy tsirairay avy, ampio izy ireny amin'ny révision izay ataony, ary iny any amin'ny fanadinana izay ho ataony, dia mba ho hivoaka mpandresy satria zanakao. Dia momba anay ihany koa, momba ireo namanay sy havanay izay miparitaka amin'ny lafy ny efatry ny tany amin'izao fotoana izao, mivavaka mandohalika eo anatrehanao, arovy izy ireny Tompo. Matsiaro ihany koa izay anefa ho an'ireo izay te hivavaka kanefa tsy afaka, ianao aneno hitany tsirairay avy aminazy ireny ka amin'ny fotoana mety indrindra, dia omenao tombonandro izy ireny tombontsoa, ahafahanao tonga eto indray na ho tonga any amin'ny fiangonana izay misy azy tsirairay avy. Maro ny zavatra tianay angatahana Tompo, nefa noho ny ankely ny fisainanay, dia mino izay fa ianao no anampy amin'izany, ary ny fanahinao no hitondra ny vavaka izay tsy hainay tononona eo anatrehan'ilay seza fiandrianany rainao. Dia mino sy mananteny izay fa mihaino ny vavaka hainao. Tononona izany vavaka izany noho ny amin'ny anaranao Jesosy irery ihany. Amen. Amen. Ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo, mba hanananareo ny ony rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra, ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra. Izany teny izany no entiko hanasananao mba heritreritra sy hisaitsaina ny zavatsoa rehetra izay nomen'Andriamanitra antsika nandritry ny herinandro iny na koa valimbavaka omeny antsika isan'andro isan'andro. Dia ho fankasitrahana sy ho fisaorana an'Andriamanitra dia manasanao mba hanatanteraka ny fanatitra, manasa ny diakona mba hitaty izany. Araka isangana ho amin'ny vavaka ny fanatitra. Ry Andriamanitra ranay, velom-pisoaranao izay satria noho ny fahasoavana, noho ny fanambinana izay atobako aminay dia manatitra ireto ampahany amin'izy ireny izay amin'ny fanatitra izany. Ray malalo, misaotra satria tsapanay tokoa ny fiarahanao aminay amin'ny fiainanay. Ray malalo, aoka izao fanatitra izao mba hanafaingana ny fiverenanao. Ray malalo, tsy ny vola sy ny arena ihany no aterinay, no entinay eo aminao, fa ny fonay ihany koa mba ho diovinao ary mba ho fanatitra velona Ray malalo, mifona izay ny amin'ny heloka vitanay aminao izahay satria tsy mendrika akory ny mitsorana trehanao. Mangataka aminao izahay ny anambinanao ny tsirairay avy aminay, ny anambinanao ny amin'ny asa, ny fivelomana, ny rehetrarehetra amin'ny lafy rehetra amin'ny fiainanay dia mangataka fitahina avy aminao izahay ray eo.
izany favaka izany no asandratra e nanatro Jesy Kristy ireny ihany. Amen. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, donc ça s'appelle Les Mains. Mais d'abord, j'aimerais bien vous poser une question pour tout le monde. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous êtes dans un endroit et que quelqu'un vous pose la question si vous croyez en Dieu ou si vous croyez en Jésus, et que, il y en a qui vont répondre oui, et il y en a qui vont hésiter un peu parce que dans le monde où on est maintenant, on a un peu peur des fois de ce que les gens pensent de nous. Et du coup, je vais raconter l'histoire. J'ai fait aussi des images. Alors, en fait, c'est un petit garçon qui est avec son papa. Et son papa, il l'emmène à l'école souvent. Et le petit garçon, il a un peu honte parce qu'en fait, les mains de son papa, elles sont un peu brûlées. Et du coup, quand son papa l'emmène à l'école, il demande au papa « S'il te plaît, tu peux me déposer un peu plus loin pour pas que les autres me voient avec tes mains parce que j'ai honte. » Du coup, le papa, il est un peu triste, mais il dit d'accord. Et les autres enfants, ils posent tout le temps la question au petit « Mais pourquoi ton papa, il a les mains qui sont brûlées? C'est trop bizarre. Mais n'importe quoi. Moi, mon papa, il a les mains normales et tout. » Puis lui, il a un peu honte. Et il grandit. Et au bout d'un moment, il demande à son papa ne me dépose plus maintenant parce que j'ai tellement honte. Les autres me posent trop de questions. Et le papa, il est triste parce que l'enfant, il lui a même pas demandé pourquoi le père, il a les mains brûlées. Et il grandit, voilà. Il voit plus trop son papa. Et il commence à grandir. Et quand il devient grand, il vient voir son papa. Et il demande « Mais en fait, papa, je t'ai jamais posé la question, mais pourquoi tes mains, elles sont brûlées ?» Et le papa, il répond « Ah, enfin, tu me poses la question. En fait, tu vois, quand t'étais tout petit, il y avait un feu dans la maison. Et toi, t'étais dans ton berceau, tu dormais tranquillement. Et moi, j'étais dans la cuisine. Et quand j'ai vu qu'il y avait du feu, j'ai tout de suite pensé à toi. Et je suis allée te chercher, sauf qu'il y avait plein de feu partout. Et avec ma main que je t'ai pris dans mon bras, ma main elle a brûlé. Et c'est pour ça que ma main est brûlée, pour que tu puisses vivre. Et après le petit, il a dit « Oh pardon papa, je suis désolée, parce que je savais pas que grâce à tes mains qui sont brûlées, je suis vivant maintenant. » Et c'est pour ça, nous on connaît l'histoire aussi de Jésus qui a eu les mains trouées avec des clous. Et c'est grâce à lui, c'est grâce à ses mains qu'on ait une chance de vivre avec lui au ciel. Et du coup, j'ai pris un verset aussi. Ici. Donc, alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, il ne faut pas avoir honte de dire qu'on croit en Jésus et que grâce à ses mains trouées, on puisse vivre maintenant et qu'on puisse être sauvé. Voilà. De rien.
ny lala nitondrana hoay Jesosy tsy fantatro ny antony izay misy ho anio tena tsy fantatro ny ampitso sy ny oetiny mbola tsy fantatro ny fitiavanao ay tsy miova zay ihany no fantatro ka tsy hivadipo mitsy ao sanatry fa ianao rehefaty de tena ty tsy ho very toky ao fa fiadanana no ambadiky niangaviko anao Jesosy ifonako raha nanome tsy nianao ao tena ifonako avelao reny tsy finoko mbola ifonako amboary atoky anao reny foko atoky anao toko mba tsy hivadipo itsony sanatry fa ianao rehefaty de tena ty tsy anaritokikio fa fiadanana no ambadiky niany ka ny masoandro iposaka hoay maraina de tsy anatonako anao mbola hitaraina fa isarako amin'izay rehetra asa sy izay mbola ho ataonao aiko ka tsy hivadipo mihitsy ao sanatry fa ianao rehefa ty de tena ty. Amen. Faly mifoko amin'ity maraina ity miaraka amintsika rehetra inona no mampamafaly anazy satria zany hoe miresaka amin'ny tenin'ny pirenentsika zany a zavatra hafa zany tady latsaka mihitsy moa zany raha maso miran'ny hira natao rehetrarehetra teo zao de efa hafa mihitsy mifiatraikan'le izy any amin'ny fo lalilany ty maraina ity moa ny tena fandriko de hoe koa ny vady aman-janako fa zareo tokony ny hira tamin'ny sabata 22 roa amby roapolo
de tsy afaka izy tamin'ity satria nikisaka tapoka le programa de le zanako lahy moa mitendry ary am-piangonana ary amin'ny campus fianarana momba ana efa vita tamin'ny herintaona fa ny soutenance ny tsy maintsy atao afaka roa herinandro na telo herinandro mangatabavaka amin'izay satria amin'ny mampianatra moa zany de nandray anjara bebe kokoa tany ambony ary nanana ndraikitra koa moa amin'ny sekoly sabata any amin'ny fiangonan'ny campus de nahalana ihany ny fahatongavana teto amintsika fa raha isaky ny tonga eto mahay nihira amin'ny teny malagasy mahafa mihitsy tena henoko mihitsy hoe miara-mandeha aminao hatr'izao Jesosy no irin'ny foko amin'ity marain'ity isika dia andinika momba ny fifandraisana ka alohan'ny anboantsika dia mbola hivavaka atsika Jesosy malalo sambatra izay manananao araka ny hira izay nataon'ny Franka teo hoe tsy vadi-po satria tena tianay ianao amin'ity marain'ity izay Jesosy tena milanao ary mangataka mba hampangininao ny feo hafa rehetra mba hofeninao ambadiky ny hazo fijaliana izay manakavy dia mitongava Jesosy miteny any am-ponay tongava mampahery anay tongava manome anay hery mba tsy vadi-po fa androso hatrany amin'ny anarany Jesosy nangatana izy amin'ny vavaka izany amen dia resaka relation resaka fifandraisana zany no resantsika amin'ity maraina ity rehefa miresaka relation zany tsika amin'ity miresaka fifandraisana dia misy le hoe vertical ahoana moa nandikatsika an'izany amin'ny teny malagasy misy teny frantsay miakatra zany dia misy indray le horizontal mitsivalana zay foana zany raha miresaka fifandraisana isika amin'ity maraina ity dia zay foana nataontsika ao an-tsaina satria ny lohateny moa tsy ambaratelo ny tokantrano sambatra isika dia ao amin'ny tokantranon'Andriamanitra daholo rehefa mitenitsika hoe rainay izay any an-danitra dia anabaviko ianao rahalahiko ianao ray anankiray ny raintsika tokantrano anankiray zany tsika ary misy koa moa ny tokantrano tsika eto ambonin'ny tany indraindray koa misy olona tokana izy dia mahatsapa hoe za tsy manana tokantrano manana ny Jesosy ianao ao anatin'ny tokantranon'Andriamanitra ianao vidiny Jesosy tamin'ny rahasoany Andriamanitra aza moa dia miteny mihitsy hoe ianao zaho ny vadinao aiza nahita teny mampahery tahaka an'izany tsika koa miresaka fifandraisana isika zany dia lay miakatra sy lay mitsivalana foana rehefa mafy ny fifandraisantsika amin'ilay miakatra dia mandeha ho azy koa ny mitsivalana ka tia metraka fanontaniana aminareo vao manomboka satria zava-dehibe ny resaka tsika manahoana nareo rehefa stressé aona nadikatsika an'le izy tady an'le teny foana mivadi-po ve noty zany izy tsindry ve pression fa ahoana le teny hoe stressé amin'ny teny malagasy taintaina mety zay nga manakaikaiky anazy inona amin'ny zavatra mitranga ainao ve ny manavaka ny tenanao ny fihetsikao rehefa ohatra ianao ka tony sy rehefa atao hoe sous le stress ambany zay rehefa mivadi-po atao antsika an'izay ary lizy ahoana mivadi-tsaina raritsaina misaotrapetsaka rado raritsaina ainao ve manavaka ny toetranao rehefa mitranga izany zavatra izany eo amin'ny andavanandro mitovy foana ve ianao misy afaka milaza ve mifetsiny rehefa tony izy ao an-trano dia ahoana ny fomba firesany amin'ny rahalahiny amin'ny anabaviny amin'ny dadany amin'ny zandriny amin'ny zokiny ary manahoana ny fetsiny indray rehefa tratran'izay raritsaina zay izy mbola mitovy amin'le teo ve apetraka eo am-pontsika izay fanontaniana izay satria tena zava-dehibe izay fanontaniana izay hoe za ve iny foana iny miaraka amin'i Jesosy iny foana zany hoe tsy misy masika zany fa iny foana zay ravana dia tolona ny fifandraisana rehefa manaraka an' Jesosy dia efa tsy maintsy fifandraisana ny ao anatin'izay rehefa niantso any Petera sy Andre izy nanaraka anazy reny dia reny koa lasa tonga dia makany amin'ny Natanaela dia mitoy foana le izy fifandraisana foana ny fiainana isan'andro isan'andro ka eo no mila fifehezana lalina hoe ahoana tompo no atonga hay afey ny fifandraisana oharina amin'ny banky mihitsy moa ty fifandraisana ity
oarina amin'ny banque ezabe ho an'ny miasa ho any Suisse zany de manahoana fahitanareo andreo banque Suisse ireo a inona ny zavatra tehirizinao a arenany eo a koa ahoana ny fomba ataonao mba anangonanao azo oarina amin'ny ny fifandraisana zany azo oarina amin'ny banque anankiray rehefa manao ezaka isika manangona ao anatin'izany vatandrakotra izany a de isika ihany no mioto ny vokany any amin'ny farany fa raha ohatra isika tsy manao ezaka mihitsiny a anatsarana ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy amintsika indrindra moa fa ao tokantrano indrindra moa fa any amin'ny cercle farankely indrindra zany de mpivady ary raha ohatra ka hoe mbola hidirana lala de inao sy Andriamanitra manahoana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra azo oarina amin'ny vatandrakotra izany na ianao manangona foana ao anatiny manangona fitiavana mandrotsaka fitiavana na tsy manao ninina de tonga ny andro anankiray a mipoka le izy de tiana ho lazainy tikitsika zany hoe misy le atao hoe totohatra ny fihetseham-po échelle émotionnelle kely de kely le soratra fa azavazavaiko kely fotsiny zany amin'izao fotoana izao de resahana be misy zany le hoe quotient émotionnel manahoana ny fifehezantsika ny fihetseham-po na ny hoe fahamatorana ara-pihetseham-po zava-dehibe ny fifehezana ny fihetseham-po misy ny ataontsika hoe na ianao zany a midina de midina le fihetseham-po na miakatra le fihetseham-po ka ahoana ny mampiakatra mampidina le fihetseham-po a raha ohatra zany a ka miresaka atombotsika amin'ny fampiakarana ny fihetseham-po raha ohatra zany ianao miresaka fanantenana foana misy zany ao anaty baiboly na miresaka zavatra pozitiva foana miabo mampiakatra zany manasitrana manangona foana ianao na koa ianao a manana optimisme manana fijerena zany hoe hiatsara zao fandehan-javatra izao na hoelana ho angana hiatsara izao zay ny tenin'ny baiboly amintsika ihany koa mizara fifaliana miresaka fifaliana zany a dia manangona ao am'le vatandrakotra isika de miakatra ao atokantrano koa de ohatran'izay fa raha ohatra isika ka miresaka fahakiviana foana ao va isika na koa tsika miresaka asa atao hoe jalousie na vengeance fitsiritana na koa hoe valifaty na fatezerana na fanomezantsiny na fisalasalana reny rehetrarehetra iny zany a de ohatrany hoe tsy manangona isika fa ohatrany manimba n'lay vatandrakotra ny fifandraisana miresaka an'izany tsika satria zava-dehibe zany ry havana milaza zazo ny tenitenako hoe kristianina miaraka amin'i Jesosy foana fa tena mbola mitolona amin'ny fifandraisana aminazy amin'ny olona ao tokantrano azy tsy miteny hoe tonga lafatra fa i zavatra io de tena zava-dehibe ka ahoana ny fomba hanaovana anazy mila mandrotsaka foana zany ianao ao tokantrano mila ohatran'io hitanareo sary eny amin'ny diapo io ohatran'ny hoe makavery ianao de mandrotsaka foana ary tena kolokoloina misy le atao hoe vers émotionnel vase émotionnel tia anabaviko ty ralahiko ty tsika rehetra de manana vazy de anjarantsika zany rehefa tsy tsika tsony ny centre du monde hoe za zany ny tera ivony toeran'ny zavadrehetra rehefa niona tamin'i Jesosy tsika de tsy tsika tsony ny centre fa ny hafa am'izay dia atsona isika ameno an'le vazy émotionnel n'le olona manodidina atsika manomboka ao tokantrano de ozy isitsika hoe ahoana ary ny ataoko amenona an'izany a amenona an'izany réservoir affectif izany a de misy fomba anankidimy moa mety efa nafantatra nyity boky ity nareo hoe 5 langage d'amour entina amenona ny vazy émotionnel ao tokantrano voalohany a de ny teny mampahery teny ohatrany hoe am'izao fotoana izao zany a mahalana no mahazo appréciation rehefa manao zavatra tsara mahazo ohatrany hoe fanekena fanomezana mboninahitra fanomezana fanekenany azafady fanomezana fankasitrahana zava-dehibe zay ao an-tokantrano zany raha mameno an'le vatandrakotra ny fifandraisana isika de tokony ho antom-piainatsika ny manome teny fankasitrahana anisan'ny tena manangona be dehibe mihitsy sika am'izany ary rehefa tonga ny andro hoe tena sarotra
ka efa zatra manao an'izay tsika na zavatra kely ary ao atokantrano na zavatra kely ary dia efa fiainana ny manangona ao anatin'ny vatandrakotra izay hoe misotra parole valorisante teny manandratra zay ny secret ny voalohany ao amin'ilay tenyny 5 langage d'amour ny ao atokantrano ihany koa na ny fifandraisantsika miakatra izany na horizontal dia mila manana moment de qualité ina moa moment de qualité zany hoe fotoana zay tena sarobidy iarahana ary amiko ny any sabata dia tena anisan'ny fotoana lehibe mihitsy na miaraka aminareo zany na miaraka amin'ny piray fanantenana na miaraka amin'ny ao atokantrano tena zava-dehibe fa i moment de qualité io zany mila tadavintsika io raha kolokolo fifandraisana isika le fotoana tena mamy iarahana fotoana sarobidy tsy azo adinoana miaraka amin'ny zanakitsika miaraka amin'ny vady miaraka amin'Andriamanitra moment de qualité miaraka amin'Andriamanitra mihira mankalaza zany dia zava-dehibe entina mameno an'le vazy émotionnel foana tsy maintsy zay ny ataontsika zany raha ikolokolo fifandraisana anankidimy le izy cadeau koa dia anisan'ny zava-dehibe eo amin'ny famenona ny vazy émotionnel famenona zany an'ilay vazy ny fihetsem-po fanampiana service ny asa madinidinika ataontsika amin'ilay olona tiatsika ny olona mifanerasera amintsika dia entina mikolokolo ny fifandraisana avokoa ary ny fahadimy farany dia ny hoe ilaina koa ny toucher amin'ny vady zany indray zava-dehibe zay mifampitoucher kely zay na ampinamana amin'izao moa avaika miaraka amin'ity le covid aty dia ohatrany hoe tena amin'ny tenin'ny rahalahy Elion tamin'ny fivoriany mahafata amin'ny farany hoe mahavangivangy tia kavana nefa amin'izao fotoana izay indray zay tsy mahavangivangy indray ny tia kavana fa ny tamin'ny toucher émotionnel tena zava-dehibe mihitsy ny mifandray za tena lasa mafy mihitsy ny etrehanan'ity covid aty satria tany amin'ny fiangonana zay nisako na tany Madagasikara zany na tany Maurice na tany Nouvelle Calédonie dia zay anisan'ny zavatra tiako zany hoe mandray ny membre eny amin'ny dia ny mamihana membre le toucher iny zany zava-dehibe mihitsy lay olona mandalo fotoatsarotra amin'ny famihana hoe eto mameno an'izay fihetsem-po zay dia ohatrany hoe tena Jesosy ahoana zany ny etrehana amin'ity covid aty zany nanaovana izay toucher émotionnel zay madio am-po tena fifankatiavana marina fa reo zany dia nitany rahalahy Gary Chapman zany hoe reo ny secret dia mila fantarinao zany eo atokantrano ina mahafalifaly an'ity olona miara-mipetraka amiko ity teny mamy ve sa le miaraka sa mba mamefamezana sa ny ndeha sasako ny vilia tena miresaka zavatra iainana isan'andro tsika satria mpanaraka an' Jesosy sa andeha ariko ny zordira zay le fiainantsika andavanandro ahoana anatsarana ny fifandraisana vatandraky teo izy tsika dia jerentsika ny teny ao amin'ny ohabolana 10 ny 9 ohabolana 10 ny 9 fakitsika zany izay malaky tezitra manetsikady fa izay mahatsindry fo mampitsahatra fifandirana marina ve zany atsona isika zany atsindry fo toko sy andiny anankiray ihany koa eo amin'ny ohabolana toko 10 ny 9 ny faraka 10 ny fahendren'ny olona manindry ny fahatezerany ary voninahitra ho azy ny tsy mamaly fahadisoana io fifandraisana io dia azo oharina amin'ny roplanina manidina mihitsy izy io ao tokantrano na atao am-piangonana na any amin'ny toeram-piasana azy fa ampivady dia azo oharina amin'ny fiaramanidina mihitsy taka ny voromahery mihitsy ho amin'ny fiangonana dia tokony ho zany ny fifandraisana matotra azo antoka ka inona no tsy ambaratelo ity ny tsy ambaratelo rehefa malala ary ity moa ny toko sy andiny fototra zay napetraka teny am-piandohana dia ity Korintiana toko 7:7 hoe ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fampiraisany fanahy masina ao amintsika rehetra zava-dehibe zany
io fahasoavan'i jesosy kristy io a io no ery tsy azo toerina mihitsy rehefa manana an'io ianao rehefa miaraka amin'i kristy ianao a dia manampy anao zany mba hamenao ny vatandrakotra ny fifandraisana io ny fahasoavan'i kristy io a no mahatonga antsika raha manana fisainana ratsy dia miala le izy ary izy io a no mampiavaka an'izy io dia azo atsoina amin'ny fotoana rehetra instantané ozy mivazaha satria jesosy efa nanana ampanantena fa hiaraka amintsika ray andro ihany izy niaraka amintsika aonao izy izy zao mba nareo izy izy maninona izy izy mandra-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao i jesosy io miaraka amintsika eto io amin'izao maraina zao ny alalana ny fanahy masina rehefa miantso ny anarany ianao dia instantané ny intervention an'andriamanitra ny fidiran'andriamanitra tsehatra tsaroko tamin'izany atao dekona tamin'mbola tany asomanandrarina reraka be le mandritra ny herinandro zany mianatra mandeha tseroa dia rehefa tonga moa ny diakona rehefa sabata maraina inona nataony diakona tsy mandray ny olona faly za reraka ahoana zany no andraisana ny olona ahoana ny hafana amintsika za reraka misy zavatra mandreraka ny saiko koa manao vavaka fanandramana amin'i jesosy mefahasoavana jesosy mba afahako amintsika mefahasoavana jesosy mba afahako mandray tsara andalahako fa mbola tsy tsara oko ny andro zay tsy nahazoko valombavaka tamin'izay satria instantané fa nampanantena izy misy zavatra zany a omeny jesosy atsika satria fa nampanantena resaka fiadanam-po resaka fahasoavana rehefa manana fifandraisana ety amin'io jesosy io dia mora amintsika mameno an'ilay vatandrakotra lay banko izy isitsika ny fifandraisana satria jesosy a no atontsika hoe tompon-daka ny fifehezana ny fihetse-po amin'izao fotoana izao ao amin'ny business na eo amin'ny affaire rehetrarehetra na management fitantanan'asa rehetrarehetra dia leilay satsika teny am-piandohana mila an'izay intelligence émotionnelle tena hoe fahaizana mifehan'io fihetse-po io na koa fahaizana mifehan'io stress io hoe mifanena amin'ny olo anankiray ianao me tsy fa ianao ve ty rahalahy ry stressé le olo ianao ve zany ve ny tena teneninao rahalahy tena stressé haka stressé kely atamin'iny ary ianao zany tsy maintsy midridray ianao mila misadapta hono ny antikatsika zany amin'ny te malagasy hoe mila tena mamboatra ny sainao ianao mba hahafahanao a tsy avy tetezitra amin'izay zavatra io satria mety tonga dia zavatra hafa koa no mivoaka io satria stress ny atsy amin'ny côté anankiray fa rehefa feno le vatandrakotra ny fifandraisana rehefa manana n'le fahasoavan'i jesosy kristy miteny ho antena koa satria nylazaiko anareo teo hoe tsy hoe kory tsy manatsiny amin'izany zavatra zany fa zay ny fiainantsika kristianina dia tsy tokony hanala-baraka an'i kristy isika tompon-daka ny fihetse-po izy satria raha teo amin'ny azo fijaliana jesosy kristy na zavatra nitranga mbalay fisara-tsaina ny ry havana araka ny tantarain'ny grasy teo hoe ombona zany ny tananao a bridana ianao a inona zavatra tsy mahazo anao eny ambony eny a nefa ianao zavatra tenenao hoe ahoana ho sisy jesosy teo amin'ny azo fijaliana mamelany elony fa tsy fatan'izay ataony ahoana nananan'i jesosy intelligence émotionnelle mafy takan'izany le fifandraisany amin'andriamanitra mazava ho azy ary raha izany jesosy zany no mamomba antsika isan'andro isan'andro ny fahasoavan'i jesosy kristy ho aminareo rehetra ry havana sombinanitra ny fifandraisantsika atao am-piangonana marina zany sa tsy marina ry havana ka manao amainina amin'izany ve tsy atsoy ny fahasoavan'andriamanitra andeha atsotsika zany raha ohatra ny hoe ohatra ny tena mitady anana lolo-po ana ohatra ny mahasosotra anahy mihitsy fa ohatra ny stressé izy dia ohatra ny ry havana eo indrindra ny ilantsika n'ilay fahasoavan'andriamanitra hoe avy jesosy meo ny fahasoavanao zahay manaraka an'izany dia le fitiavan'andriamanitra ray io a tena fitiavana io ry havana mora tenena le izy fa fitiavana nanolotra ny zanany teo amin'ny azo fijaliana ny androm-piainantsika rehetra andiniantsika an'izany fa tena tiatsika io andriamanitra io tiatsika io na mandalo fahoriana ary sika na mandalo fisedrana ary sika tianao io andriamanitra io tiatsika io fitiavana mandrakizay izy izy nitiavako anao a zany nampaharetako famindram-po ho anao tianao andriamanitra tiatsika izy tiatsika ny dadatsika ary ilayntsika miaprese zany hoe misaotra anazy na zavatra kely ary dray andro fanena tamin'ray aman-dreny rahalahy landrita tsy atokotany ray mandeha nidina dio izy aho mijery le andro tsara tamin'izay ndray moa ratsy ny andro zao rehetrarehetra zao meny dadatsika zao zavatra rehetrarehetra
na ny fiarahana amin'ity marainy ity na dia atao hoe fisedrana aza misy antony tiatsika andriamanitra na tsy azontsika aza raha nafoy ny zanany malala ny nomeny atsika dia ahoana ozy ny ten'andriamanitra tsy misy mahasaraka atsika amin'ny fitiavan'andriamanitra tsy ambaratelo lehibe reo fahasoavan'i Jesosy Kristy fitiavan'andriamanitra ary ny fifandraisana amin'ny fanahy masina avy mpananatra ozy isitsika teo ny hira ary izay ny tena nalatsaka andramasiko le hira teo averintsika kely le tsy ambaratelo Andriamanitra faharoa ihany koa dia tsy piako ity tenin'Andriamanitra ahoana ny ahafahantsika mana mikolokolona lay vatandrakotra ny fifandraisana ten'Andriamanitra foana mianatra lesona miaraka tsika dia efa heninao hoe hafa mihitsy zany miara-miandinika ny soratra masina tsika dia efa mampiakatra izany ny ampanahintsika sy ny fifandraisana ary ao atokantrano zava-dehibe zay moa mety efa fantatritsika ny fiaraha-mivavaka ao tokantrano tsy mahita fomba hafa mihitsy ny ahafahana mikolokolo ny fifankatiavana sy ny fifandraisana afa-tsy ny fiaraha-mivavaka vavakantsika resaky ny larobisy za zao nafantatra hoe misy fivoriana matetika moa za many amin'ny fivoriana hafa koa fa mahafinaritra izany ny culte familial no anisan'ny kolokoloana lehibe dia lehibe mihitsy ny fifankatiavana sy ny fifandraisana ary amenona n'ilay vatandrakotra io tena tsy azo hidivirana io no nahatonga ny Abrahama ny fidian'Andriamanitra hoe izy no mitondra an'ilay izy ao tokantrano mitondra an'ilay finoana atao ny fomba rehetra ianarana ten'Andriamanitra fitiavana tena izy dia voalazan'ny apôstôly Paoly moa zany andevaka itsika miaraka ao amin'ny Korintiana voalohany 7:10 ny 5 hatramin'ny 9 manahoana ny olona anankiray rehefa feno ny fahasoavan'i Jesosy Kristy izy rehefa feno ny fitiavan'Andriamanitra izy dia zao ny voalazan'le Korintiana voalohany 7:10 ny 4 hatramin'ny 9 vakitsika ny fitiavana mahari-po sady mora fanahy ny fitiavana tsy mialona tsy mirehare tsy mihebohebo tsy manao zay tsy mahamendrika tsy mitady ny azy tsy mora sosotra ka zao nangatahantsika angatahako aminareo amin'ity marainy ity hoe atovy mihitsy io ny anaranao mihitsy io fitiavana io fa mandray an'le fahasoavan'i Jesosy Kristy zany dia ampetao ny anaranao amin'izao tsika mamaky anazy zao any an-tsaina any ohatra hoe ny Frank dia mahari-po sady mora fanahy rahalahy Zoé dia mahari-po sady mora fanahy tsy mialona tsy mirehare tsy mohebohebo tsy manao zay tsy mahamendrika tsy mitady ny azy samy mametraka ny anarantsika tsy mora sosotra tsy manao otro-po tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa mandefitra ny zavatra rehetra mino ny zavatra rehetra manantena ny zavatra rehetra maharitra ny zavatra rehetra ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay fa raha ny faminaniana dia ho levina na ny fiteny tsy fantatra hitsahatra na ny fahalalana dia ho foana zany no lazainy eto lay fitiavana tena izy ary ity ry havana anisan'ny tsy ambarateny ny fifandraisana izany dia ny fifamelan-keloka ilaina dia ilaina io telo ihany ny an'ny fitiavana fa 7 ny fifamelan-keloka lazaiko amin'ny teny hafa 30% 3 isan-jato ny fitiavana 7 isan-jato fifamelan-keloka io ny fanomezana lehibe nomen'Andriamanitra n'izao tontolo izao ao amin'i Jesosy Kristy io no tsy misy zavatra lehibe nomen'Andriamanitra mihoatra an'io izy hoe manatona fahavonany amelan'eloka ao mamela ny fahadisotsika atsona koa isika hifamela eloka io no famenona indrindra ny vatandrakotra isika ny fifandraisana ao tokantrano raha mailaka ny famela eloka isika dia tena betsaka ny zavatra angonontsika ao ary atonga ny fifandraisana mafy na atao am-piangonana zany na amintsika sy amintsika na amintsika sy ny mpiray monina amintsika ny famela eloka toetra an'Andriamanitra izany ny fitiavana ozy isika misy karazany anaky efatra na anaky telo misy le romantika iny zany le fitiavana ataontsika hoe aranofo misy ilay fitiavana storge fifandrasana amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ny ray aman-dreny zany mano hoe zanako ity karakarako ity tiako ity misy ilay fitiavana
filia atire zany ianao ohatrany hoe tena mahafinaritra anany toetra le olo tena tsara fa rehefa mivadika le olona dia tapitra treo le filia mivadika izy fa ilay fitiavana antsoina antsika eto dia ilay fitiavana nananan'Andriamanitra dia ilay fitiavana agape izy io a tena tsy misy condition ary ahoana moa ny fomba nanana an'io a dia izay le hoe ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray ny firaisana amin'ny fanahy masina zany no manampy antsika hanana an'io a fitiavana agape io fakitsika teo moa toko sy andinity teo a zany hoe mamela amin'ny zavatra rehetrarehetra dia hoy izy raha bibliqueneur hoe ny fahombiazana ao an-tokantrano na ampivady izany success in marriage is more than finding the right person, it is being the right person. Ny fahombiazana eo amin'ny fifandraisana atongotsika amin'le cercle farankely dritra zany a amin'ny mpivady kisaka makao amin'ny zanaka makany am-piangonana dia izy hoe tsy ny mahita ilay bonne personne fa ny maninona izy izy être la bonne personne io zany tena zava-dehibe mihitsy amin'titsika le hoe mameno an'le vatandrakotra ity a ahatonga atsika anakarena eo amin'ny fifandraisana être la bonne personne matsiaro tantara anankiray a teo ministera misy madama anankiray zay ny teny hoe fa tonga ny fiaraha-mivavaka dia izy hoe tsy mivavaka ny vadiny zany moa mbola tsy tao am-piangonana dia niteny izy hoe mba eto am-bavaka mivadiko dia rehefa tonga zany ny fiaraha-mivavaka dia mitondra am-bavaka amin'ny vadiny tonga indray ny fiaraha-mivavaka manaraka mba eto am-bavaka mivadiko tonga manaraka eto am-bavaka mivadiko anteny fotoana ela be tsy tonga any am-piangonana tsy mivavaka mivadiny tsy efa mba ela ihany mivavahana zay rehefa taty ariana izy a dia niova indray izy hoe mba eto am-bavaka mba eto am-bavaka ndraindray raha moa zany tao am-piangonana rehefa manany ihany ny ankizy rehefa miteny zay inona zao ny atom-bavaka ao atao rehetra eto am-bavaka mivadiny fa tamin'izay zany nanomboka ny teny izy hoe tena mba eto am-bavaka dia mivavaka zany dray andro tokony telo volana taoriana zay tonga tao am-piangonana mivady ny vavaka mitandry ny pastera hoe ahoana zany tena efa mba ela ihany nitondrana am-bavaka ny rangahy zany dia mba tonga fa inona ny tena zavatra nitranga teo amin'ny fiainanao tantara le rangahy zany inona ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainana zany hozy izy pastera fa ndray andro zay teto vo tena misy zavatra nitranga zany io vadiko io manko izy izy tena maniaka mihitsy izy izy tamin'izay zany dia zaho izy mipetraka ao an-trano a nandodona tao am-baravarana izy dia somary taraiky ao izy izy namoan'le varavarana kanjo rehefa tena nitsangana andeha hamoan'le varavarana ny saringotra le vazy misy vazy zany teo ampovoany to dia vaky le vazy tonga dia teratsemboka ao izy izy dia lasa mipetraka ao hoe tena ahoana ny amoahana an'io varavarana io am'izao vaky ny vazy tempoka tanteraka ao izy izy lasa mipetraka tery hoe tena tsy ovavoako io varavarana io farany osy rehefa nangoniko ny heriko dia lasa namony varavarana rehefa nivaiko izy ny varavarana gaga ao izy izy tsy tezitra raha matotra isy ninenina mihitsy fa lasa izy nanangona n'le vaziny nanangona n'le vaziny araka tamy nanomboka tamin'izay ny Andriamanitra ao no Andriamanitra resaka vazy izy tsika fa be dia be ny zavatra iainantsika isan'andro maneho fa na mivatandrakotra atsika foana na mivatandrakotra atsika feno ary eo amin'ny stress no eo na mvatarantsika hoe Jesosy eo mila ny fahasoavanao rehefa tonga le stress hozy izy ny manam-pahaizana hoe stress hozy izy misy phase anankitelo phase d'alarme phase de résistance phase d'épuisement hitanao misy zavatra manaitra anao tapoka zany dia mirésiste ianao manohatra ianao dia rehefa avy ianao épuisé io zany tena ilantsika ny fahasoavan'i Jesosy Kristy isanao ny Jesosy a dia tsy zavatra resahana fotsiny izy io fa tena réel tanteraka eo amin'ny fiainantsika tena azontsika antsoina amin'ny instant rehetrarehetra mihitsy io ny tolon'ny kristianina ny tolon'ny kristianina tsy hoe hiady fahotana hoe aresy fahotana marina fa ratsy ny fahotana fa ny hoe manahoana ny fifandraisako amin'i Jesosy amin'ny fotoana rehetra ao ve Jesosy ao ve izy
tolo zany ry havana fa jesosy efa nampanantena fa hiaraka amintsika hatramin'ny farany mahafinaritra mihitsy ny irarantsika teo hiara mandeha aminao hatr'izao engany tsika mba samy la bonne personne daholy ary tonga eo amin'ny famitinana zany rehetrarehetra zany dia misy zavatra mbola tiako lazaina mafy aminareo ok zafady mialatsindrindra tompoko miverina le izy zay famelan-keloka io zany le tsy ambaratelo vokatry ny fanahy dia inonao izy fitiavana fifaliana fedanana faharetana famoram-panahy fahatokiana falemem-panahy fifehezan-tena ny amin'ny dika teny hafa fahononantena zava-dehibe misy ny ataon'io hoe fahasoavan'i Jesosy Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fifandraisana amin'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro zavatra farany zay tiako tantaraina aminareo tsy hodingano kely ity satria efa lasa ny fotoana fa fitianiko amin'ny tantarany David Livingstone i Marie Livingstone dia vehivavy nalaza be moa izany tany Amerika mpiteny tao amin'ny radio dia indray andro izy nisy olona nandodona tao ambaravarana mitondra voninkazo gagabe izy izy zany olona mitondra voninkazo anazy zany izy moa mbola célibataire tamin'izany tonga zany voninkazo dia ahoana ay le fleuriste le mpanamboatra voninkazo no mitondra voninkazo ao trano dia tsy manino izy fa raisiko ty voninkazo ty ny apitso tonga indray le fleuriste nanatitra voninkazo dia manontany izy efa ahoana ty voninkazo ty misy olona nyteny hoe aterina omenanao ty dia niraisiny le voninkazo ny afaka apitso Marie Livingstone tonga ihany le manatitra voninkazo rehefa ela ny ela dia tena nyteneniny le rangah hoe za tsy andraisolo efa tsy teneninao izy aname an'le voninkazo dia niteny zany le fleuriste hoe iza moa ty le anarany teo Jack Benny zany iza moa i Benny dia tsy iza fa mpiara-miasa aminy ihany fa sarokenatra be le rangahy zany tia anazy dia nampaniraka olona andefa voninkazo rehefa ny ela dia nivady izy roa i Marie Livingstone zany niaraka tamin'ny Benny dia inona zavatra nitranga rehefa nandeha ny fotoana dia tonga foana ny voninkazo dia efa ahoana isan'andro any misy voninkazo tonga foana nandritry ny 70 taona nivadiana tamin'ny andro anankiray narary amin'izay Benny rehefa narary izy dia maty izy mafy ny aretina nahazo anazy dia rehefa tonga ny fotoana zany nafatesana dia mbola tonga ihany le fleuriste tonga ihany ny voninkazo dia niteny amin'izay le raha matoe ajanony amin'izay le voninkazo fa efa maty izy dia zao nataony hoe nanafatra ho izy nanafatra i Jack Benny fa alefa foana aterina foana le raozy mba tsy hanadinonao isan'andro isan'andro fa tiany ianao ampieritreritra anay tantara io tiako lazaina aminareo hoe Andriamanitra io tena tiantsika io isan'andro isan'andro misy raozy foana anehoany fa tianao izy atsona koa isika mba hifankatiry havana eo ampiandrasana ny fihevian'i Jesosy raha misy ezaka tokony ataontsika dia ny manatsara ny fifandraisana ao atokantrano ato am-piangonana ary ny tsy ambaratelony dia efa nolazaintsika teo hoe ny fahasoavan'i Jesosy Kristy fitiavan'Andriamanitra ray firaisana amin'ny fanahy masina dia manampy antsika isan'andro isan'andro hanome an'ilay raozy hanome fankasitrahana ao tokantrano hanome inona zavatra niraisinareo tamin'ity maraina ity betsaka ny lazaintsika inona zavatra mba tianao atao ry havana ao tokantrano atao am-piangonana rehefa mandrian'izany hoe mameno vatandrakitry ny fifandraisana izany
fifamelan-keloko tsikitsiky teny mamy engany riavina engany ry lalasy anabavy malala mba ho sombo-danitra ny fiangonantsika ka manao amainina amin'izany ve tsika mba ho sombo-danitra ny tokantranontsika satria ao ilay fahasoavan'i Jesosy Kristy. Amen. Mamy makasitraka anao pasteur amin'izany afatra mamelombelona fanahy mamy tokoa anie zany ny rariana dia fianakaviana feno fahasoavan'Andriamanitra tokoa isika ary io maro no hijoro vavolombelona eto amin'ny sabata manaraka hoe nampiova ny tokantranonay zany toriteny izany. Ho tsaroantsika amin'ny alalan'ity iray ity ny fanavotana izay nataon'i Jesosy ho antsika, ny fitiavana izay natonina antsika noho ny fanolorana ny tenany teo amin'ny azy fijaliana, ka andaontsika hiaraka hitsangana anao nira tsaroko anio Jesosy ny fanavotanao.
toerana atsika ve za am'izao distanciation sociale zao raha manao antso hoe de tsika navaon'ny fanoratena atsika manirina reo mba isy vavaka manokana dia manatona araka azy azo atao dia hiaraka hivavaka isika kataka amin'Andriamanitra mba mangy atsika any amin'ny tokantranontsika any ametraka n'izany fahasoavan'i Jesosy Kristy metraka any tokantranontsika n'izany fitiavan'Andriamanitra ray izany ka mba horozy anie ny fampizarana ozy izy eo ampiandrasana ny fiviany Jesosy misalasala toram-bavaka isika miaraka amin'ny fivavaka isika Jesosy eo tena mila anao tokoa zay eo amin'ny fifandraisana satria tena gaga zay mahita ny fahaizanao mifeny fihetseham-po Jesosy eo teo amin'ny hazo fijaliana ianao kapohana ny lamosonao nasena ny baby an'iny hazo fijaliana iny ianao Jesosy niakatra n'iny Golgota iny keny Calvary Jesosy eo tena mahafeny fihetseham-po ianao ary tena manana fifandraisana ety amin'Andriamanitra ka tsy nisy fahotana nivoaka ny vavanao Jesosy eo mamelana ilokay amin'ny fotoana rehetra zay tsy namezanay voninahitra anao Jesosy namalivaly zay raha misy olona manao zavatra manodidina anay na miteniteny teny tsy voahevitra indraindray mety manafotoana satria tratran'izay stress zay misy zavatra manindry anay misy zavatra mandreraka anay dia tsy hainay ny Jesosy indraindray ny maneho ny toetranao eo amin'ny mpiarabelona aminay mamelany ilokay Jesosy eo aoka izay mianakavy amin'ity marainy ity mba voasasanao tokoa amin'ny rahanao soa Jesosy endre ny hafalianay manana anao satria afaka mahatoky izay fa voavela ny fahotanay afaka mahatoky izay fa zato hitsanjato ny famelan-keloka fa dia miantso anay ianao Jesosy hoe raha miaiky ny fahotanareo ianareo dia mahatoky somarinao fa mamela ny helokareo ary manadio anareo afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra raha misy Jesosy zavatra tamin'ny lasa manomboka ao an-tokantrano sasao amin'ny rahanao zany rehetrarehetra zany ary meo anay ny fiadanam-pony olona voavela heloka amin'ity maraina ity ampianaro ny famela heloka izay Jesosy ao an-tokantrano ampianaro ny famela heloka izay aty am-piangonana ampianaro izay mifankatia satria hoy izy ianao hoe izany nahafantaran'olona fa mpianatra ianareo raha mifankatia ka tena velona ianao Jesosy aty am-ponay ary manavao ny fanorantenanay izay amin'ity maraina ity ndreto izay manatona ny seza fiandrianany voninahitra ao manavao ny fanorantenanay mba olo-baovao indray izay satria miaraka aminao isan'andro isan'andro entinay ambavaka ihany koa ny fiainany ady atrehanay eto amin'ity fiainany ity na eo amin'ny ara-pahasalamana izany na ny oeti-manana izany na ny mety ho fiakana rehetra zay tsy voalaza eto fa ararotinay iny mangataka aminao Jesosy mba homenao ny fiadanam-ponao zay amin'ity maraina ity entinay ambavaka ny ankizy rehetra ny tanora rehetra ny fiangonana eto Masetel ny pastera mba samy vonona izay mianakavy amin'ny fitsenananao dia misaotra Jesosy eo fa zay zavatra tsy voatonoko teto na mety adiniko dia ho fenoa ny fahasoavanao zany Jesosy eo amin'ny anaranao no angatana izy mivavaka izany amen amen sahady le sabata maraina mifaranatreo ny fotoanantsika androany maraina dia mirary herinandro mahafinaritra feno fitiavana atsika tsirairay avy ary mirary toy an'ny sabata mahafinaritra ihany koa ho an'ny tsirairay avy tsy afaka mifandretanitsika fa ndao iaraka ifanofa hofantanana kopatanana mamy be amin'izao sabata izao amen